nitsangako velona tokoa i Jesosy. Niara-ny hinana sy nisotro tamin'izahay rehefa tafatsangako velona izy. Ny zavatra any ambony any amin'izay toerany Kristy no katsahako. Esory ny lalivahela mba ho vongana vaovao ianareo. Nitsangako velona i Jesosy. Efa nitsangako velona izy ary indro hialo lalana anareo any Galilea. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika menakavy any Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Alleluia. Paka ny andro. Alahady fa 17 aprily 2024 fankalazana manetriketrika ny tsanganan'i Jesosy ho velona. Dia io ihany koa ary no iarabanantsika menakavy na tafita soa an'izay 70 andro namakivaky ny karemy ny atelonandro masina ny manana amin'izao fankalazana ny paka izao ka tafatsangana miaraka amin'i Jesosy Kristy ny fiainantsika. Io no lohahevitra arosy ny fiangonana hoe nitsangako velona tokoa i Jesosy. Ka ny tenin'Andriamanitra arosy ny fiangonana ary amin'izao aladiny paka izao dia mampitodika antsika amin'izay fitsanganako velona izay. Ny vakiteny voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 andininy 730 tapany voalohany fa 730 ka hatramin'ny 770 milaza hoe niara-ninana sy nisotro tamin'izay rehefa tafatsangako velona izy. Ty vakiteny voalohany ty ary dia maneho ny fijoroany masinda Piera ho vavolombelona fa nitsangako velona tokoa ny Tompo. Piera moa dia ilay nanakinan'i Jesosy ny fiangonana tao aoriana fikemponona nataony teo mason'ny apôstôly 12 fa izy ihany koa ilay nanda intelo an'i Jesosy rehefa tao anaty ady sarotra. Izy eto no maneho finoana velona nandresin'ny tahotra rehetra ka sany laza fa nitsangako velon'i Jesosy. Tsy honohono nalazan'olona no ambarany fa izy tenany ilay nandeha maraina koa tany amin'ny fasana niaraka tamin'i Johany. Izy niara-ninana sy nisotro tamin'i Jesosy rehefa tafatsangako velona izy. Izy no manambara fa velona tokoa ny Tompo ilay nofatsihana tamin'ny hazofijaliana maty ka nalevina. Ary rehefa tafatsangako velona Jesosy izy dia nandidy azy ireo mba hitory fa izy no zanak'Andriamanitra velona mpitsara ny velona sy ny maty. Dia io irakio no mbola akininy Jesosy amin'ny fiangonana ary iraka mandra-pahatapitra izao tontolo izao. Ny vakiteny faharoa dia masinda Paoly amin'ny Kolosiana 3:1 ka hatramin'ny 4 milazany hoe ny zavatra any ambony amin'izay toeran'i Kristy no katsao. Masinda Paoly kosa ary ilay apôstôly ny Jaintily na ny hoe tsy mpino amin'ity vakiteny faharoa ity mampianatra ireo kristianina tao Kolosy mba tena hiaina ny maha-kristianina tsy ampietsana ambelatsy satria rehefa niaiky ho tonga kristianina noho ny batemy no raisina kahalalahana dia misy lalana tsy maintsy izorana satria tsy akaterena nandraisana amin'ny batemy masinda Paoly fa tanatin'ny safidy malalaka. Kaoka mba tsy voafatopatotry ny arena mandalo n'izao tontolo izao itsony fa hibanjina kosa ilay arena maharitra mandrakizay ho manin'i Jesosy amin'ny olompinidy. Mety eza ho faty miaraka amin'i Kristy ho izy raha ny fanindrina amin'ny fiainan'izao tontolo izao va hiara-mitsangana aminy ho any amin'ny fahasambarana mandrakizay. Dia masinda Johany ao amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 no manamafy ny lohahevitra ny hoe nitsangako velona tokoa i Jesosy. Ka hoe masinda Johany manambara izany vaovao mahafaly izany amintsika. Nitsangako velona tokoa i Jesosy. Io ary ny lohahevitra isarihan'ny evanjeliny saintsika amin'izao fankalazana ny paka izao. Sy hanorono ny toe-po sy toe-panahy entsika miatrika ny paka izay aseho ny fihetsika izy telo menada izay nanany etaeta lalina teona tamin'izy Tompo. Reto ary ny toe-po izay andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao vanim-potoana ny paka izao. Dia ny voalohany paka mandresy ny tahotra. Naseho ny Marie Madeleine tamin'ny fahasahiana nanoloana ireo jody sy no afitsiko ny miaramila mpiambina ny fasana fa noreseny satria lehibe ny etaeta mpitiavana nameny ny fony ty aona amin'ny tompo malalana. Tsy mba misy tahotra ny tena fitiavana. Ny faharoa dia hoe paka mandresy ny henatra izay naseho ny Piera manokana ary tsy tokony menatra ny finoana. Ka nateo aza ny taona efa nanindry
dia to tsy tsarony zany satria tereny ny fitiavana hitany marina momba an' Jesosy. Ary ny fahatelo dia hoe paka mandresy ny fisehosehoana sy ny fiheveran-tena ho mahery noho ny hafa izay naseho ny fihetsiky Joany, ka na dia mbola tanora sotomady azy izy ka tonga meloto eo amin'ny fasana ary nokilasiana ho mpianatra malala an' Jesosy, dia nanaja ny fizokiana sy ny fandaminana napetraka Jesosy ao amin'ny fiangonany tamin'ny alalan'ny fanajany amin'ny Piera, ilay vato nanorenan'i Kristy ny fiangonany. Dia ireo ary no ho volavolaintsika mamakivaky izao vanim-potoana mipaka izao ary ho fiainantsika isan'andro mba handresy ny tahotra izay mety hanakana antsika tsy hitady an'Andriamanitra. Eo koa ny henatra mijoro amin'ny finoana mba hoentintsika mandresy izany izao fankalazana ny paka izao. Ary ny fahatelo dia handresy ny fisehosehoana, ny fihebeboana, ny fanambonitena sy ny fanaovan-tsinotsinona ny hafa, fa kosa hanaja izay lamina napetraka Andriamanitra eo amin'ny rafi-piaramonina misy atsika. Amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa izany, dia hitsodrano sy tsimbona antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy. Aleluya, aleluya. Isaorana ny Andriamanitra. Aleluya, aleluya.